Mbola ho aminareo ny riavana ny fahasoavan'ny tompo ary izy amin'ny alalan'ny fanahy masina dia noro antsika tokoa ny lalakombana miaraka aminy. Volana vaovao loha hevitra miova ilay manao hoe miara lalana amin'ny tompo Andriamanitrao. Miara lalana amin'ny tompo Andriamanitrao. Amafisina ny afatra efa nentin'ny mpiara-miasa ho an'ny ankizy sy ny tanora ary dia ankeo amin'ny jaona toko 9:12 isika amin'ity fotoana ny afatr'Andriamanitra ity. Jaona toko 9:12 vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izaho no fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Nanao fandarana asa tafika masina ny fiangonana indray andro ary nandray anjara mavitrika tamin'izany reto mpivady anankiroa, elahy sy vehivavy. Rehefa nandondombaravara tamin'ny tokantrano anankiray izy dia ankizy kely no nitsena azy teo ambaravarana. Hoy izy tamin'ilay ankizy hoe manao anse tonga hitondra fahazavana ho anareo zahay. Dia hoy ny ray aman-dreny tany any efitrano tany hoe izy zao. Dia hoy ilay zaza hoe jirama. Izany hoe tena tsy azy n'ilay zaza mihitsy ny filazana ny amin'ny hoe hitondra fahazavana ho anareo zahay. Maika moa ny filazan'i Jesosy hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao. Olona manambara ny tenany, manondro ny tenany ho fahazavana izao tontolo izao. Tsiro be mirehatra ve zany? Sa inona? Sa inona? Ara-Baiboly riavana ny fahazavana dia misy dikany maro fa ireto no azo lazaina. Ny fahazavana voalohany indrindra dia manambara ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa ny fahazavana dia manambara fahamarinana. Ny fahamarinan'Andriamanitra zavatra mazava tsy misy miolakolaka. Ny fahatelo ny fahazavana dia fanantenana sy famonjena. Ary ny fahaefatra ny fahazavana dia fanambaran'Andriamanitra. Tsy mahita mangirana mihitsy ny fiainako eo amin'ny fiainako fahazavana dia fanantenana sy famonjena. Mahita mazava ianao izay mba niratra ny masoandroko. Fanambaran'Andriamanitra tena azavain'Andriamanitra, lazain'Andriamanitra tsy isaky nafinafina ny momba azy. Ireo dia azo andikana ny atao hoe fahazavana ao amin'ny soratra masina. Ny loha hevitra izay banjintsika araky ny natolotra hatrany ampiandohany izao fanompovavahana izao dia manao hoe miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitrao. Ao anatin'ity andininy izay efa fantatry ny kristianina maro ity dia atsopiana ireto hevitra anankitelo reto. Voalohany, Jesosy Kristy fahazavana no teboka hiaingana. Raha hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitra isika dia Jesosy Kristy ilay fahazavana no teboka hiaingantsika. Ny faharoa, Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao no lalana arahintsika. Raha hiara-mandeha amin'Andriamanitra isika, Jesosy Kristy no lalana arahina. Izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina. Ary ny fahatelo, Jesosy Kristy fahazavana no teboka ahatongavana. Hanana ny fahazavanaina. Miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitrao. Jesosy Kristy ilay fahazavana no teboka hiaingana. Raha taonisika no hoe miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitrao dia ampahafantarina arak'izao andininy 2:12 izao fa Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao no tsy maintsy teboka hiaingantsika raha hiaraka andeha amin'ny tompo Andriamanitsika isika. Nahoana moa? Raha mialina ohatra ka hifohy ianao dia mandrehitra jiro dia miainga ny tongotrao amin'izay lalana andiananao
raha maraina ny andro miposaka ny masoandro dia miratra amin'ny masonao mifoy ianao miarina ianao dia hiainga andeha raha lazaina zany hoe Jesosy Kristy fahazavan'izao tontolo izao dia tokony fantatsika fa mirehitra ny jiro na miposaka ny masoandro manomboka eo ny fianganao ary andeha ianao hiaraka amin'ny Jesosy Kristy ilay fahazavana. Ravana malala mahafinaritra ny mahafantatra hoe maro ny kristiana efa tena nanomboka ny fiainany niaraka tamin'i Jesosy Kristy ary mbola miara mandeha amin'ny Kristy mandraka ankehitriny. Ohatra amin'izany reto olona reto efa teo ireo fanompoana mahampandray efa niditra tamin'ny fanompoan'ny dekona ireo ary nahatody ny fanompoan'ny dekona hatramin'ny fetaona dia miditra amin'ny fanompoan'ny olona. Izany ny karazan'olona niara nandeha tamin'Andriamanitra fanomboana mihitsy ny fahazavana. Ao Genesis 1 raha vao nanomboka ny asa fahariana Andriamanitra dia ny mazava no tonony sy napetrany. Misy mazava dia nisy mazava. Ao filazantsara ka ny Jaona 1:4 ohatra dia milahatra amin'ny tantaran'ny fahariana ihany. Milaza ny soratra masina manao hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Izany no ilazana amintsika hoe raha hiara mandeha amin'Andriamanitra isika tadidio fa teboka hiangana tsy azontsika hidivirana i Jesosy Kristy. Eo no manomboka ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy eny an-dalambe, tsy ny any an-tranonao, tsy ny fahazaranao miditra am-piangonana koa ny ataonao hoe teboka hiangana amin'ny fiaraha-mandeha amin'Andriamanitra fa i Kristy. Lay milaza hoe izaho no fahazavana izao tontolo izao. Izao ary no itaomanantsika. Raha miteny Jesosy manao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao dia raisy izany fahazavana izany ka mifoaza dia mianga. Ndao andeha. Ndao hiaraka amin'ny Jesosy. Atombohy amin'ny Jesosy indray ny fiainanao anio. Sokafo indray pejy vaovao. Ary manombo manoratra tantara vaovao miainga amin'ny Kristy. Izay ny atao hoe miara-mandeha. Tandremo sao diso fiangana. Tandremo sao tsy fantatrao aizy ty fiainana kristiana miara-mandeha amin'ny tompo ty no miaingy. Ao amin'ny Jesosy ilay manao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao. Fa raha vonina andeha ianao anomboka fiainana vaovao, tantara vaovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ambara eo amin'ny tapany faharoa amin'ny filazany manao hoe izay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina. Ny manaradian'i Kristy tsy mba andeha amin'ny maizina. Ilazany zany riavana fa Jesosy Kristy dia ilay lalana arahina. Jesosy Kristy ilay fahazavana dia tsy hoe teboka hiangana fotsiny fa lalana arahina. Zay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina. Inona indray ny atao hoe maizina? Ara-Baiboly ny maizina dia ny fahotana izay mangejantsika, ny fandavana an'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona ihany sika no hijery andiny soratra masina. Ohatra ny hoe ny Jaona 4:9 dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Aleon'ny olona ny maizina satria ratsy ny asany. Ary ny 20 fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava. Izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava. Tia ny maizina ny mpanao ratsy. Ilazana hoe raha manaraka an Jesosy isika hoy ny soratra masina dia tsy andeha amin'ny maizina. Zany hoe afaka amin'ny fahotana ianao
rehefa mianga miaraka amin'ny Jesosy ny fiainanao, rehefa vonina noratra pejy vaovao miaraka amin'ny Jesosy ianao, dia velana ho any ny fahotana, afaka amin'izany fahotana izany ianao fa mizotra amin'ny lalana vaovao manaradian'i Jesosy tsy mandeha amin'ny maizina. Dia anontany ny maro hoe dia ahoana zany? Avela daholo zany ty de ty de ty de ty de ty. Mbola mety misy fanampiny hafa koa? Ie, izay ilay miaraka amin'ny Tompo Andriamanitra. Miara-dalana amin'ny Tompo Andriamanitra dia tsy mandeha amin'ny maizina. Lalan-tokana ny lalana iarahanao amin'Andriamanitra, lalana feno fahitsiana, fahamarinana ary fahamasinana. Izay ny lalana iarahana amin'ny Jesosy, itarian'i Jesosy atsika ilazany hoe tsy mba mandeha amin'ny maizina. Ry havana malala, mety ho sahirana tokoa ianao hoe zany ve dia ho afaka amin'izany lalana izany? Zao fotsiny, Jesosy no miteny dia ndesika andeha. Ho hitanao hoe tena ay tavela ny arinany daholo ny fahotako rehetra. Tsy mandeha amin'ny maizina tsony aho, manatona an'Andriamanitra tsy mandeha amin'ny maizina tsony aho, ary tsy tiany ratsy tsony aho. Raha ho ianao hoe zany ve dia ho vita zany lalan-tsarotra be zany, dia zao ihany, ny efa lalehan'i Jesosy fotsiny no arahanao, dia tongony no andiananao, dia vita somatsara. Izany hoe lalam-piainana tsy andianana amin'ny maizimaizina fa amin'ny mahitsy ny marina ary ny mazava. Dia toko zany ry havana, toko ho antsika fiangonana ny filazan'ny Tompo hoe izay manaraka tsy mba andeha amin'ny maizina. Ny fahatelo, Jesosy Kristy fahazavana dia tsy hoe teboka iangana na lalakizorana fotsiny, fa izy koa dia teboka ahatongavana. Eo aminy koa isika ny tonga rehefa mandeha manaraka azy dia tonga eo aminy. Ambaran'ny soratra masina eto hoe hanana ny fahazavanaina, tsy andeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Raha tenenina amin'ny fomba hafa dia ny hoe ny fiainana, ary ny fiainana mandrakizay. Miara mandeha amin'ny Tompo tsy hoe fa ho an'ny fotsiny. Na i Abrahama aza dia nitenenina hoe any amin'ny tany izay tsy mbola fantatrao fa misy tanjonao. Abrahama ny tsy mahafantatra an'ilay tany fa entin'Andriamanitra izy, ary entiny handeha amin'ny finoana ho tonga amin'izany tanjona izany. Tsy injo eto amin'izao tapany farany amin'ny andiny soratra masina izao, fa misy tanjona izay tondran'Andriamanitra amin'ny fanarahan-dia azy, amin'ny fiarahan-dalana aminy, fa tsy mandeha fotsiny ka mandeha. Ny tanjona dia ilay fiainana mandrakizay. Miainga ianao miaraka amin'ny Kristy, mandeha ianao ao aorianan'i Kristy manaraka an'i Kristy, ary tonga ianao tonga miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo dia hain'ny maro tsenjery manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana fiainana mandrakizay. Zany ny antondian'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Ary misy koa ny Jaona toko fahafolo andininy fahafolo manao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hana amin'ny trano sy hangalatra ary hamono, fa izao avy hanana ny fiainana be dia be. Izany lalany Jesosy izany no hitondrany antsika koa, hanoritra lalana ahazahoana fiainana izy. Izay ilay Jesosy Kristy fahazavana, fiainana ho antsika ny tanjony. Tsy misy ny hoe mivavaka dia satria mivavaka ny olona dia mivavaka, na mivavaka fa ny tanjoko dia ny atongavaka ao am-piangonana, tonga soa tokoa ianao, tsisy maharatsy izany. Na mivavaka mba hiadanany ao atokantranoko, izy hamono tsy maniry an'izany, fa ny antony hiarahantsika lalana amin'ny Tompo, hivavahantsika ry havana dia ny hoe hanana ny fahazavanaina isika, hahazo ny fiainana mandrakizay tanteraka araka ny tanjon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy isika. Raha miara mandeha amin'ny Tompo Jesosy isika, tandremo sao tsy hitanao ny tanjona efa tondrony, hanana ny fahazavanaina.
raha miara mandeha amin'ny tompo andriamantsika isika tandremo aza diso fikendry ka ny zavatry ny tany no ameny ny fosiny sainao izao ny feny zany afatra zany ndry havana miara mandeha amin'ny Kristy fahazavana dia miainga amin'ny teboka tokana ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy miara mandeha amin'ny Kristy ilay fahazavana dia mandeha amin'ny lalana tokana ny lalany fahamarinana sy ny fahitsiana miara mandeha amin'ny Kristy ilay fahazavana dia tonga amin'ny toerana tokana ny fiainana mandrakizay ivelomantsika n'izany teny zany mba ho tanteraka amintsika fiangonana sy kristianina tsirairay amen